andreo atao hoe miaramila senegale na tirailleurs senegale ireo a, dia efa taty faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, izany hoe nanampy ny tafika français zareo a nandritra an'ilay natao hoe conquête de 1895. Tato aoriana dia nisy ireo tirailleurs sénégalais ireo napetraka moa zany teto Madagasikara, nanampy tamin'izay atao hoe resaka fampandiana tany, resaka fametrahana ny filaminana teto Madagasikara. Dia ny tena nampalaza ny zareo moa zany dia nandritra an'ilay atao hoe tolona tamin'ny taona 1795 satria teo ny Sénégalais no tena natao hoe anisan'ireo mpampandry tany izay tena mampiasa herisetra be dia be tamin'ny Malagasy. Rehefa anatoko farany ndraiky dia tsy tena voalaza loatra ny amin'izay atao hoe fampiasana herisetra. Ny zavatra hita moa anaty tahiri-kevitra na ny archive dia hoe ny tirailleurs marocain ny algérien dia ohatrany hoe nanampy indray ny Malagasy na loatra ny atao hoe ny herisetra nampiasain'ny tafika frantsay. Fa ho an'ny Sénégalais ny miavaka dia izy tia hoe zareo nampiasa herisetra be tamin'ny Malagasy, namoaka io tao Moramanga ny 3 mars 1795. Ny antony moa ny voalazany anatin'ny archive dia ny hoe ireo atao hoe tia tanindrazana Malagasy nanafika ny tobin'ny tafika frantsay izay nisy ihany koa ny tirailleurs sénégalais dia namono ny tirailleurs sénégalais ireo ary hoe karazana fahifaty zany tamin'ny voalohany tena nataon'ireto tirailleurs sénégalais reto satria nivoaka an'ilay atao hoe camp militaire zareo dia nandoa trano Malagasy teo amin'ny tanànan'ny Moramanga. Iny atao hoe herisetra fampijaliana ny Malagasy iny no tena nirakitra teo anatin'ny hoe fitadidian'ny Malagasy mikasika ny fisian'ny tirailleurs sénégalais teto Madagasikara ary ho an'ireo atao hoe tia tanindrazana Malagasy no izay atao hoe herisetra sy abibina nataon'ny tirailleurs sénégalais izay dia nosokajiany zareo mihitsy ohatrany hoe karazana olon-dia sauvage ireo tirailleurs sénégalais ireo satria tsy manaja n'ilay atao hoe zon'olombelona, tsy manaja ny atao hoe maha olona amin'ny ankapobeny mihitsy raha ny hoe ny abibina nataony zao ohatrany hoe ny tao Moramanga fotsiny resahana re fanlazany hoe ny 3 mars 1795 dia nisy ny atao hoe ny fandorana ny tranon'ny Malagasy dia nisy koa ny atao hoe fitifirana tsy amin'ny ahoana ny Malagasy fanena tamin'ny zareo teny an-dalana, izany hoe tena ilay atao hoe violence gratuite ozy amin'ny fitenenana satria tsy misy tena hoe antony manokana tena mahatonga an'ilay tokony hoe anaovana an'ilay famonoana ny Malagasy. Misy teto amin'ny tanàn'Antananarivo ohatra ny herinandro taty aorianan'ilay nitoahan'ilay 29 mars ny tirailleurs sénégalais teto Antananarivo alefa manao fisampona isaka ny quartier teto Antananarivo. Ny zavatra nataon'ny zareo rehefa mifanena ny Malagasy dia ilay hoe mamono mandapa zany an'ilay Malagasy hitany ary amin'ilay fiteny amin'izao hoe manentaka mihitsy an'ilay Malagasy, izany hoe izay zavatra lafo vidy aminy ny firavaka, ny vola dia tonga dia alain'ireo tirailleurs sénégalais ireo ary tsy mijana ho an'ny teo Malagasy ilay herisetra fa natao roany koa teratany vahiny ohatrany sinoa karazana herisetra hafa ihany koa any amin'ny faritra Ambatondrazaka dia nisy ilay natao hoe famolanana an'ireo atao hoe vehivavy Malagasy izay nataon'ireo tirailleurs sénégalais ireo.
tahirikevitra tsy ahitana mazava n'izay hoe resaka botanisy zay satria iovaova araka ny faritra atao hoe isan'ny reo tirailleurs senegale nampiasain'ny zareo reo de hatreto de tsy misy zany tena atao hoe source ahafahana miteny hoe zao marina no isan'ny atao hoe tirailleurs senegale nampiasaina teto Antananarivo, zao no nampiasaina tany Moramanga, izao no nampiasaina tany amin'ny faritra Ambatondrazaka ohatra. Fa raha ho an'ny Moramanga fotsiny ny zavatra azo lazaina de hoe rehefa nisy ny fanafiana de nanodidina amin'ny atao hoe zato teo reo atao hoe tirailleurs senegale de nanao an'le valifaty zay an-dohan'ny tanànan'ny Malagasy sy ny tifitany Malagasy. Ame reo tirailleurs senegale reo de tsy tena hoe olona be dia be fa ny olona atao hoe herisetra zay tena nampiasainy no lasa napetraka amin'ny fomba fisainana hoe tena nanao abibiana zareo tsy voatery firy ny atao hoe tirailleurs marocain sy algérien satria teo amin'ny fitondran-tena zareo fotsiny de tsy tena nametraka olona ho an'ny Malagasy satria tirailleurs marocain sy algérien de nijanona teo amin'izay atao hoe fampandritany fakana ny tombon'ireo atao hoe tia tanindrazana zay nitolonareo fotsiny fa tsy nanao ohatran'le senegale hoe nampijary sy namono Malagasy. Ary misy moa source zay tena miteny hoe tany amin'ny faritra Atsinanana Nosy faritra Brickaville ny tirailleurs marocain na algérien de hoe nanana fitondran-tena tsara tamin'ireo tia tanindrazana zay voasambo ary ny anton'izay ozy ny fijoroana vavolombelona tamin'ny fotoan'andro de satria ireo olona reo de nahatsapa fa ny atao hoe fanjanahantany de rafitra fokotra amin'ny atao hoe tsy aradrariny satria zareo koa mbola le atao hoe zanatany frantsay ary ny ady ihany koa ny atao hoe fahafahany zareo mahazanatany frantsay azy zay. Fa ny senegale na atao hoe zanatany frantsay ary izy de nanana n'ilay atao hoe fitondran-tena hafa. Ny antony mety azo hanazavana an'izay de ny hoe Sénégal taty Afrika ny anisan'ny atao hoe zanatany frantsay voalohany ary ny senegale tany am-piandohana de tsy nisokajiana ohatran'ny hoe niatahany sy nisokajiana hoe tena poniny zanatany fa nisokajiana ohatran'ny hoe hoteran-tany frantsay. Ny zavatra mila apita ao anatin'izay de ny hoe ao anatin'ny rafitry ny fanjanahantany de nisy ny atao hoe ny mpitondra mpanjanantany izay nanana ny hery ary nisy reo atao hoe ny vahoakan'entina ny Malagasy izay niaran'ny atao hoe ny tsirariny sy ny fanakajana. Ka ny tirailleurs senegale de anisan'ny atao hoe fitaovana nampiasaina teo amin'izay hoe fametrahana ny rafim-panjanahantany zay teo amin'ny atao hoe fametrahana ny fampanikena ny rafitry ny fanjanahantany fa le fomba nanehoany zareo azy no tena hoe tsy mifanaraka amin'ny atao hoe fomba fijery Malagasy satria mifototra tamin'ny herisetra le izy. Ny atao hoe herisetra moa zany io teo amin'ny resaka fanjanahantany rehetra de hita foana io ary niseho tamin'ny endrika maro samihafa ka tsy ho arinan'ny hoe fahazahoana ny fahaleovantena ny zavatra tsara marihana de hoe ny fisian'ny tranga ohatr'izany no ahafahana ihany koa mametraka ny atao hoe lamina vaovao eo amin'ny
fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Senegale izay samy efa firenena mahaleo-tena. Zany hoe mila ialana amin'izay zany ilay fomba fijery izay mipetraka tany amin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany hoe ny Senegaly ny Senegale mpampahorin'ny Malagasy, ny Malagasy olona mpahorin'ny zareo Senegale satria ny Senegale manatanteraka ny baiko namen'ny zareo frantsay ho amin'ny resaka fakandihantany teto Madagasikara zay.